Mirava tompoko lahy sy tompoko vavy, hitoetrano ny rotsakorana any amin'ny ilany atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny ato anatin'ny 3 andro avy. Fa amin'ny rapitso sabotsy kosa dia vinavinaina ny sina avandra any amin'ny atsimon'ny nositsika iny. Andao raha hojerena amin'ny atsipiriana ny toetry ny andro. Ny sabotsy fahenan'ny volana May 2024 amin'ny maraina dia hanorana malefaka any amin'ny fatra Analanjorofy iny. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny amin'ny tapany atsimo Madagasikara, izany hoe manomboka amin'ny fatry Menabe iny mahazo any atsimo andrefana, Anosy, Androy, Amoronmany, Hotomatsiatra ary mipakatra amin'ny fatra Iorombe. Ho maina kosa ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny fatra sisa izay tsy notononina teo. Ho amin'ny rapitso tolakandro izay dia hanorana tandrifin-drahona any amin'ny distrikany Nosy Be sy Sambrano iny. Andrahona kosa ny amin'ny ilany andrefan'ny fatry ny Voatany ary hanorana tandrifin-drahona mety araha-kotroka manomboka amin'ny tapany atsimon'ny Menabe iny mahazo any atsimo andrefana, Androy, Anosy, Hotomatsiatra, Iorombe, Fitovinany ary atsimo atsinanana. Fa marihana araka ny efa voalaza teny am-piandohana dia mety arahana avandra izany amin'ny toerana manakaiky avoana. Ho maina kosa ny andro ny amin'ny fatra sisa. Mahakasika ny maripana indray dia somary misy fiakarany ny amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo iny mandrina ny 1 hatramin'ny 1 degré Celsius izany. Ny aty amin'ny Voatany moa dia eo anelanelan'ny 12 hatramin'ny 17 degré Celsius ary ny ambony indrindra any amin'ny faritany Mahajanga teo aloha iny 30 degré Celsius. Ny Alahady 7 ny volana May 2024 indray dia isy ny rotsakorana ny amin'ny maraina ny amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo iny. Ny amin'ny hariva kosa dia ny any amin'ny fatra Vadivavy, Fitovinany, Hotomatsiatra, Iorombe ary Anosy sy atsimo atsinanana any no hisitraka orana tandrifin-drahona mety araha-kotroka. Andrahona fa mety ho arahana orana tandrifin-drahona kosa indraindray ny fatriny Voatany iray manontolo. Ny any amin'ny fatra sisa moa dia hifandimby eo ny Maloka sy ny Mibalika. Tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina raha mahakasika ny maripana no tombatombanana ao amin'izay andro ny Alahady fa 7 ny volana May izay. Ny ambany indrindra 12 degré Celsius, any Vakinankaratra. Ny ambony indrindra kosa 5 na 9 degré Celsius any Mahaiva-Tanàna sy any Mahajanga any. Ny alatsinainy 9 ny volana May 2024 indray dia miopana kokoa amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny ny rotsakorana. Andrahona na andrahona vitsy ny andro ny any amin'ny fatra sisa. Ny maripana moa dia mieo ihany ny eo, izany hoe tsy dia misy loatra ny fiovana misongadana. Ny aty amin'ny fatry ny Voatany izao dia eo anelanelan'ny 12 hatramin'ny 19 degré Celsius. Any avaratry Madagasikara any dia 14 hatramin'ny 13 degré Celsius ary any amin'ny tendrony atsimo iny dia 12 hatramin'ny 13 degré Celsius. Tahaka ny mahazatra isaky ny zoma tahaka izao dia omenantsika ny vaovao momba ny tahafaliton-drivotra nijanona ho antonony izany amin'ny ankapobeny eto Antananarivo. Mandrina ny fiatran'ny OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy no jerena dia vinavinaina mbola hijanona ho antonony any amin'ny ankapobeny ny tahafaliton-drivotra eto Antananarivo. Dia izay no mamarana ny meteo antsika amin'ity alina aza dinona trano fa misy ny tambazotra tseratsera ahafahanao manaraka ny vaovaon'ny toetry ny andro dia ny Facebook Foibe famantarana ny toetry ny andro, eo ihany koa ny YouTube Meteo Madagasikara, ny application mobile Meteo Madagasikara officiel ary ny tranokala www.meteomadagasikara.mg. Mametraka ny mandra-piona ary mirary fa raha ny herinandro mahafinaritra avantsika. Veloma tompoko.